Fiara ambulance iray ho an'ny vahoaka ny Toliara no natolotry ny fikambanana Rotary International Club ao anatin'ny fanamariana ny 70 taona ny jorony sy nanaovana asa soa manerana izao tontolo izao. Natao hanalala fasairanana ny vahoaka ity ambulance ity izay ho tantanany ONG Fondy. Miaraka mankalaza an'io daholo zany ny club Rotary eran'izao tontolo izao. Dia ankalazaina le izy misy hetsika atao zany misy conférence de presse atao izay ataontsika amin'izao fotoana zao dia misy hetsika koa hanamarihana an'izay 70 taona zay hanolotra ambulance ohatsika eto Toliara zany ny Rotary. Io moa fiaraha-miasa ny Rotary avy any La Réunion, club avy any La Réunion sy club eto Toliara. Tsara mampafantatra fa andoavam-bola izy io. Gn'antony tsy nankininay amin'ny hôpitaly izy io zany fa mahaleo tena misy ONG zany Fondy ka afahan'ny ambulance mihodina manakara mampiasa sy ny entretien rehetrarehetra dia nanapa-kevitra ny Rotary fa fandraisana anjara atao koa tena ambany dia ambany tokoa satria eo amin'ny 3 alina ariary zany raha eto amin'ny ville ny Toliara dia 5 alina raha makany amin'ny aéroport. I vola miditra amin'io zany tsy vola hiditra amin'ny Rotary fa hanakaramantsika ny dokotera sy ny infirmier izay miasa ao 24 heures sur 24. Marina fa isan'ireo zokiny indrindra aoriana Antananarivo ny Rotary Club International Toliara.